mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. almiraba antsika revako malala tratra ity alarobia fa iraika amby roapolo ny volana jona ity ny mofinaina voalahatra ho antsika anio dia ny bokyny asan'ny apôstôly. Asan'ny apôstôly toko fahavalo amby roapolo andiny voalohany ka hatramin'ny andiny fahafolo. Asan'ny apôstôly toko valo amby roapolo andiny voalohany ka hatramin'ny fahafolo vakitiny amin'anaran'i Jesosy. Ary efa vavony zahay vao fantatray fa Melita no anaran'ilay nosy. Ary tsy kely ny soa nasehoan'ny tompon-tany taminay fa namelonafo izy ka nandray tsara anay rehetra satria nilatsaka tamin'izany ny ranorana sady rangatsika ny andro. Dia namorika tayazo iray trotrony Paoly ka nanoka izany teo amin'ny afo. Ary nisy menarana nivoaka avy tamin'ny afo ka niraikitra tamin'ny tanany. Ary raha hitan'ny tompon-tany ny biby niraikitra tamin'ny tanany dia niresaka hoe izy mpamono tokoa io lehilahy io, ka na dia avontsy tamin'ny ranomasina azy izy tsy avelany todinainao velona. Fa nakifiny eo amin'ny afo ilay biby ka tsy nisy naninona izy na dia kely akory aza. Ary ny olona kosa nanapo azy hivonto na hikarapoka ho faty tampoka. Fa rehefa niandrely izy ka nahita fa tsy nisy nahinana inona nanjoan'ny Paoly dia niova saina izy ka nanao hoe Andriamanitra io. Ary teo akaikin'io dia nisahan'ny Poplio mpanapaka nosy izay nandray anay ka napetrano anay tsara atelona ary narary ny tasy sady nivalan-drano rain'ny Poplio. Ary Paoly niditra tao aminy ka nivavaka sady nametra tanana taminy dia nahasitrana anazy. Ary efa vita zany dia tonga koa ny sasany izay narary teo amin'ny nosy ka dia sitrana. Ary voninahitra be no nomen'ny olona anay ary efa nandeha izay dia novatsiny tsara. Ray masino manamasinana ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ny dian'ny Paoly ho an'ny Roma no tantaraina amin'ity boky ny asan'ny apôstôly ity, toko valo amby roapolo sy ny fahafito amby roapolo eo aloha raha teo. Dian'ny Paoly izay hiatrika fitsarana ny Roma, handahatra ny Roma izay hanazava hitsoro vavolombelona moa ny tena marina raha tena mamaky ny any aloha isika dia hitsoro vavolombelona hitory an'i Jesosy izay monina hamaika an'i Paoly. Ary izay no antony tany Roma. Tsy Paoly akory nanorina ny fiangonana tany Roma, tsy Petera koa, fa maro dia manao hoe Aquila sy Priscilla izay tsy dia iombonany rehetra koa nefa izay. Dia andeha ho an'ny Roma Paoly no vaky sampy teny an-dalana, roanjato mahery no isan'ireo olona tao anatin'ny sambo. Ary amin'ity dia ny valo amby roapolo ity dia tafagadona tao amin'ny nosy Melita na nosy Malta izay ataoko hoe mielona na tantely ity nosy ity. Dia ao anatiny zany namonjen'Andriamanitra an'i Paoly zany dia miseho amin'ny endrika maro samihafa lay famonjen'Andriamanitra. Rehefa tonga tao amin'ny nosy Melita ary Paoly sy ny namany dia nahita fity teo masony ireo mponina tao amin'ity nosy ity. Ary Paoly moa zatra miasa, tsy zatra tolorana. Paoly dia manana toe-tsaina mihitsy hoe tsy zatra tolorana, mitady vahaolana ilain'ny olona mandrakariva. Ary dia ny filandin'ny fahatelo manao hoe dia namorika tayazo iray trotrony Paoly ka nanoka izany teo amin'ny afo. Paoly lay apôstôly, Paoly ray aman-dreny, fa Paoly nandeha nakakitay, Paoly namelona afo ho an'ny rehetra. Izay toetran'ny Paoly izay asehony lioka raha mitantakana asan'ny apôstôly eto fa Paoly dia tsy olona tsy hoe olona tia miankina na olona miankin-dava na olona fa olona ilain'ny rehetra. Zany tokony ho toetran'ny mpino, tokony ho toetran'ny kristianina
tsy miandro baiko, tsy miandro hoe inona indray ny atao fa mahafantatra hoe inona zao no ilana am'ty fotoany ity, inona ny ilana amin'ny ty toerana ity, inona ny miandry zany no tokony ho toetra ny kristianina. Raha toa ka mijery ny tantarany totsika hoe protestantisme isika na ny tantaran'ny kristianina mihitsy, indrindra moa ny protestanta zay volazantsika teo, de tena ny voalohany indrindra de zao hoe olona ilaina izy, mpitondra zava-baovao izy. Indrisy fa ndraindray ny protestanta de efa niova ihany, ndraindray tao nanjary tsy olon'ny inisiativa, tsy olon'ny fanapahan-kevitra, tsy olona avy hatrany de mahita manana fahatongava-tsaina hoe zao ny zavatra tokony ilana, matoa tonga am'ty toerana ity, matoa mby amin'ity toerana ity dia misy zavatra miandry ahy. Tsy kisendrasendra ny fahatongavako eto am'ty toerana ity. Ny andriamanitry ny protestanta, ny andriamanitry ny kristianina de tsy andriamanitra kisendrasendra, fa andriamanitra hoe misy dikany fitondranan'andriamanitra ny fiainan'ny olona, misy heviny fahatongavan'ny olona amin'ny toerana anankiray, amin'ny fotoana anankiray, ary miezaka mamantatra zay antom-pisia sy dikany fandalovana amin'ny fotoana anankiray na toerana anankiray andriamanitra, ny mpino amin'andriamanitra. Hotsika hoe anankiray am'zay toe-tsaina tokony ho ananan'ny mpino, zay présence d'esprit na zay fahatongava-tsaina hoe na de rendrika tao anatin'ny sambo aza i Paoly vaky sambo tonga ao amin'ny nosy anankiray, de eto izy no voalohany manompo lay hoe maka kitay de efa tena asan'ny mpanompo mihitsy. Zay mahatonga ny olona teo ny andro iza ny anao an'izao, iza ny aka kitay, iza ny ikenikeny, fa i Paoly dia avy hatrany tena aka kitay. Ary teo am-pakanany zay kitay zay Paoly no nisy biby lava namatotra azy, nifatotra tamy tanany. Zany hoe rehefa manompo ny afo ianao, rehefa mieritreritra ny afo ianao, rehefa mamaha olona ho an'ny afo ianao de zao eo mandrakarivo Satana. Ity biby lava ity dia tsy afa-tsy akory fa sariny Satana. Sarin'ny Satana. Zany hoe ianao rehefa miezaka ho ilain'ny hafa, rehefa miezaka ianao ho tiany hafa, miezaka ianao manompo ny hafa, miezaka ianao mba mikarakara ny hafa de zao tsy zakan'lay ratsy zany, tsy zakan'ny Satana zany, tsy zakan'ny faharatsiany zany, fa ataony zay anakanana zany hatramin'ny farany. Ny fitiavana eto raha Paoly raha nikarakara lay namory kitay nanoky zany teo amin'ny afo, jereo tsara lay afo dia zay mitohy hafanana, na melona hafanana, na melona nanome hafanana Paoly de zao tsy zakan'lay ratsy zany. Ny fahavalon'lay ratsy any de ny fitiavana. Tsy zakan'lay ratsy zany fitiava namany zany, tsy zakan'lay ratsy zany fanompona namany zany, tsy zakany zany, dia inisy fa nifatotra tamy tanany Paoly. Taitra ny olona mazava ho azy mahita biby lava, satria olona ao amin'ny nosy Melita mbola barbarianina, avy amin'ny teny grika barbare zany hoe olona tsy miteny grika, barbarianina reto olona reto. Ary dia raha vao nahitany Paoly ny fatoramena rany ny tanany de ny hoe tena ozon-doso ty lehilahy ty, fa afaka tamy ranomasina izy. Ranomasina dia misy andriamanitry ny ranomasina, Neptune na Uranus zany dia andriamanitry ny ranomasina. Neptune izay andriamanitra tompony miaro ny ranomasina, mampanonja ny ranomasina, de io ny fitenin'reto olona reto manao hoe afaka tamy Neptune izy, dia tsy avelany valifaty. Lay antsoina hoe Nemesis no andriamanitry ny valifaty, tao amin'ny andriamanitry ny fitsara, andriamanitra mpamaly faty, mpamaly ny natao zay le Nemesis. De reto olona tao Melita reto de ny teny manao hoe tena tsy matoa ty olona ty fatorany menakana tahak'izao de zao tena ratsy fanahy izy. Kanjo tsy zay no nitranga, fa natsipony Paoly tao anaty afo, nakifiky Paoly tao anaty afo lay biby lava, na lay mena rano, na lay vipère, nakipiky Paoly tao. Zay fantatry ny mpahay geografia fa biby lava am'ty nosy Malta ty de mandrakariva biby lava zay misy poiziny. Ny dikany hoe natsipony Paoly tao anaty afo lay biby lava de resy mazava ho azy, nidorany Satana, resy lay fahakalana.
resy lay fanimbana, resy lay fisarana, resy nylay fitiavanamana, resy nylay fanimbona ny hafa, resy nylay fitiavany Jesosy. Ry afaka malala itsika manao hoe ao anatina fiarahamonina zay olona zay traboiny reto olona reto, traboiny, ary inona no olana rehefa ao anatina traboiny ianao? Fifanomezan-tsiny. Ary de hoe filazan'ny Paoly eto hoe filazan'ny Luka eto mitara hoe de nangatsika sady nilatsaka tamin'ny tany ny ranonorana sady nangatsika ny andro. Tsy mory zany ny akanjo lena, ny angatsika ny andro, ary dia ao anatiny zany fotoana mahatrabony zany de ilain'ny Paoly. Revako am'izao andro antsika zao de ny tany any de saika oarina amina vaisseau spatial, zay no anoaran'ny mpandinika ny tany. Ny tany de tahaky ny vaisseau spatial anankiray ngeza be zay mitondra olona 7,000 tapitrisa ao anatiny ao, ary zany vaisseau spatial tany zany de miodikodina eo amin'ny masoandro mandritra ny 5,700 andro. Inona nataon'ireo olona ao anatin'ity vaisseau spatial izay miodikodina ao an-tany mandritra ny 5,700 andro ao anatin'ny herintaona ity? Mifamono ve izy? Misy amin'ireo olona reo mangatsika, misy amin'ireo olona reo nona, misy amin'ireo olona ao anatin'ity vaisseau spatial antsoina hoe tany ity, misy amin'izy ireo hiara-nitsindry azo lena, misy amin'ireo olona reo voahiliky ny fiarahamonina, misy amin'ireo olona reo nona tsy misotro rano. De iza no anaiko Paoly? Mpino ry afako malala de zao, olona ilain'ny trabondy, olona ilain'ny ro mila vonjy, zay ny mpino. Ary zay tsika ry afako malala. Tsy itsika akory no hoe trabona de tsika no vonjena foana, fa ny kristiany ry afako malala de nataon'Andriamanitra ho mpamonjy, ary zay no antony nanomezan'Andriamanitra antsika fahasalamana, zay no antony nanomezan'Andriamanitra antsika hery-tanjaka, ahafahantsika mijoro hoe mamonjy ireo izay mila vonjy, mila tohana, mila tanana avy amintsika kristiana. Ny fitezana zay iainantsika ankehitriny eto ambonin'ny tany de ny toe-tsainy zay zatra tolorana. Zatra tolorana, ny telefona de afaka mandefa vola, afaka mandefa vola, afaka mandray vola, zay tsy tak'zany 10 taona alohan'izao fotsiny a. 10 taona alohan'izao misy ny antsoiny hoe mandat poste, de mbola mitondra karapanondro de mitondra le mandat poste ary de na mandeha makery amin'ny banky mitondra taratasym-bola, fa zao efa tsy zany tsony. Mora de mora de mora de mora. Fa tena mora mihitsy zatra tonina, ndray telefona de tonga ny sakafo, livrena ao tokantrano, tonga ao tokantrano, be de be ny fiainana mitsorona. Tsy maninona akory zany, fa le toe-tsaina aterak'izay de zao manjary manana fahalainana ara-tsaina, fahalainana ara-panahy, fahalainana ara-batana, ary de manjary olona zay miena ho azy ny créativité, miena ho azy ao anatin'izany saina kamo zany de zao manjary miena ho azy ny saina tia karokaroka, miena ho azy ny saina mamoron-javatra. Itsika eto Madagasikara de mipetraka tamin'ny antsoina hoe nosy. Nosy ny misy atsika, ary satria tsika nosy de tsy de manana loatra lay toe-po hoe manao conquête na ndazatsika tsy zany. Andrena moa niezaka ihany hoe nanitatra de nandeha de fa itsika de zatra amin'ny hoe eto de eto, efa reto zany de eto tsika de tsy de tena satria nomen'Andriamanitra zavatra be de be tsika eto, nampiatain'ny natiora tsika, nampiatain'Andriamanitra, nomen'itsika daholo ny zavatra rehetra, hany ka manjary tsy tsapatsika tsony ny asaribidin'le zavatra zay nomen'Andriamanitra antsika. Fa amin'ny firenekafa de zao tsy manana na inona na inona izy, ao anaty tany tsy misy ininona, ety ambonin'ny tany atsika. Fa Madagasikara nomen'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny natiora zavatra maro isan-karazany, hany ka manjary manana toe-tsaina to zatra miandry fotsiny, to zatra to mora mionona, to mora afa-po. Ravako na inona lazaina de vanim-potoana ny trabointsika zao.
betsaka ny mahantra, betsaka ny olona mitsipona fako, betsaka ny olona tsy manana vola fitalana fanafody, betsaka ny olona zay tsy manana sécurité, betsaka ny olona zay ao anatin'ny fahalebiazana tsy ampy sakafo, betsaka ny olona tsy mahavidy jiro tsy mitakaizina sy ny sisa rehetra. Inona no andrasana amitsika ry havako ao anatin'izany firenena na fiarahamonina na izao tontolo zao traboiny zany, de mila olona tahaka ny Paoly mitondra hafanana, manaiky anompo ny hafa, manaiky hijery ny hafa, manangona kitay zay moa zany liketo, mitondra zavatra ho an'ny hafa, na dia ao anatin'ny samy traboiny ary de olona mamaha olana, olona mpitondra vahaolana. Fa ny faharoa zay asehony liketo izay hoe fahatokina izay hoe eo ampanaovana zany asa zany ianao de mahatoky, fa raha manompo ny hafa ianao dia lay ratsy tsy mahakasika anao. Eo ampanaovana zany asa tsara zany ianao de zao tsy mahakasika anao lay ratsy. Eo ampanaovana ny asa fanompona ho an'ny tsara ianao de zao tsy mahakasika anao ny ratsy. Fa ny tapany faharoa levako amin'ity bokin'ny asan'ny apôstôly ty de zao andininy fahafito ka hatramin'ny fahafolo amin'ny toko 7 dia i Paoly ndray nanasitrana ilay mpanapaka ny nosy antsoiny hoe Popilio. Paoly zany ao de zao traboiny fa mamonjy ny olona azon'ny voina. Paoly zany tsy traboina mihitsy eo. Hatray afaka malala ny tsy tokony ho adinotsika na monina ho aminatin'ny fahantrana ary ny kristianina de tsy tokony hatsiaro ho mahantra izy. Zay mahatonga ny Paoly miteny hoe toy ny mahantra nefa mampanankarena ny maro, potraka nefa tsy mamoy fo. Na de traboina ary ny kristianina de zao tsy traboina izy tahaka ny Paoly. Na de ao anatin'ny fahantrana ary ny kristianina de tsy mahantra izy satria manana lay loharanony harena. Na de ao anatin'ny atsika mamanara izy de manasitrana izy. Afaka malala ny kristianina de zao fantsona mitondra fitahina mandrakariva ho an'ny hafa, fantsona mitondra mandrakariva fifaliana ho an'ny hafa. Ary nampiasain'ny Paoly eto de zao ny finoana ny vavaka sy ny fametrahan-tanana. Miasa mandrakarivo Paoly, tsy manana fotoana hipetrapetrahana, tsy manana fotoana amin'ny fotoana rehetra de zao ilaina mandrakariva ny asany. Satria mahatonga ny Paoly nge manafatra ny Timoty manao hoe ianao anaka de zao mitoriny teny ana amin'ny fotoana na tsy amin'ny fotoana. Ohatsika manao hoe am'izao antsika zao de betsaka ny fotoana lanilaniana, betsaka ny fotoana lanilaniany mpinina, lanilanian'ny olombelona am'fotoana ankehitriny, izay tsy tokony ho adinotsika fa amin'ny théologie protestante na amin'izay tezanantsika kristianina de zao sarobidy ny fotoana, tena sarobidy ny fotoana, tsy hanao ny fotoana fahan'Andriamanitra. Ary io fotoana io misy fetra, mety lany ny fotoana. Tsika rehefa manisa andro moa araka ny tenentsika de zao mandrakariva, rehefa manisa andro de miteny hoe 5 taona zao, 10 taona zao, 20 taona zao, 5 taona zao, 50 taona zao, manampy ny mahazatra atsika, manampy ny taona. Fa raha ny tena marina, tsy manampy ny taona mihitsy ny tokony ho fanisantsika. Zay mahatonga ny Mosesy ao anatin'ny Salamo manao hoe Salamo 150, mampianara anay anisany andronay. 70 taona ny andron'ny taonanay raha tany mateza de 20, de mampianara anay anisany andronay. La hoe mampianara anay anisany andronay tsy le manampy, satria ny mahazatra ny olona de manampy addition. Le hoe 3 taona zay, faly afa 50 taona, faly afa 70 taona, faly afa 70 taona. De mampianara anay anisany andronay fa ny fanisana tsy manampy fa manala. Zay ny dikany. Nomenanao ny fetra, 70 taona ny fetra, 20 taona manomboka ny 70 taona de taona ny fahasoavana, tombony rehetrarehetra noho zany de zao ny hoe mampianara anay manisany andronay de ity manala zany. Ataovy hoe 70 taona ny farany de zao manomboka manisy ianao zany. Rehefa 50 taona anao de zao aza mieritreritra hoe 50 zao fa mieritreritra hoe 26. Rehefa tonga 80, 16. Tonga 80, 2 tonga 70, tratrako ny tanjony. De miaina amin'inona am'izay? Miaina amin'ny fahasoavana. Raika amin'ny 70, men'Andriamanitra tompon'andro mitao-pahasoavana am'izay. 570 taona, 20 taona, 100 taona, 200 taona, omen'Andriamanitra an'izay. Ohatsika manao hoe fohy ny fotoana, mihazakazaka. Mampianarana anisan'ny andronay zany hoe aoka ho
ho tsapany mpino fa izao tsy anazy ny fotoana fa an'Andriamanitra ary satria an'Andriamanitra de tsy maintsy ampamoahana hoe nampiasainao tamin'iny io fotoana io. Ary eto Paoly de zao niaza le fotoana zay ijanonana kely eo amin'ity nosy Melita ity de nampiasainy nitiavana ny hafa, nampiasainy nanasitranana ny hafa, nampiasainy nanomezana hafanana ny hafa. Ary ny tsika rehefa malala tona ny tsika ho an'ny tenantsika ny fotoanantsika, tony akabeazan'ny fotoanantsika ho an'ny tenantsika ihany. Mba misy amin'ny fotoananao fe mba nataonao ho an'ny hafa. Ary na de indrandray aza de zao rehefa tsisy zavatra mba azahoantsika tombontsoa mihitsy amin'ny fotoana de zao tsy mandeha tsika, tsy manao tsika inona moa ny tombontsoa amiko io, andeha hivory any amin'ny fianakaviana fe zakany be tsisy tombontsoa mihitsy any, andeha ho any am-piangonana zakany be tsy aleo ve mijanona, tsisy tombontsoa any. Anao anatina fikambanana any am-piasana na any amin'ny fiarahamonina zakany be tsisy tombontsoa any. Tsy mety manao mihitsy ny olona kehitriny raha tsisy tombontsoa azy satria tratran'ny lojika ny comptabilité aza mandeha raha tsisy tombony, raha tsy pozitiva ny bilan zay no antsoina hoe mety. De zao rehefa tsisy tombontsombony ana de za tsy manao na inona na inona. Afaka malala zany toetsainy zany no fafany Paoly amin'ny tantarainy Luka ity. Hoe zao no izy ny tombony ho anao, tsy ny bilan pozitif jerenao azy fa ny tombony ho anao de zao ianao afaka manome satria matoa ianao afaka manome de efa nandray zany. Raha tianao no afaka manome de zao meteza handray ny tanan'Andriamanitra. Zany hoe matoa ianao afaka manome de efa nomeny Andriamanitra. Fa raha tsy vonona ny anome de zao tsy meny Andriamanitra. Zay no azo ilazana azy amin'ny toetsantsika protestanta, amin'ny toetsantsika kristianina. Ny fahafahatsika manome de nateraky ny fitiavan'Andriamanitra atsika. Afaka malala engany ho tsapanao ianararoatra ny fiainana isan'andro, hitiavana ny namana, hitiavana ny ankohonana, hitiavana amin'ny mpiray tanindrazana, engany androso amin'ny finoana ianao. Ary dia rehefa tsapanao ny fitiavan'Andriamanitra dia mitombo hatrany koa ny fitiavanao ny hafa sy ny fitiavanao an'Andriamanitra. Dia ny amaranan'ny Luka ny tantara moa de ny hoe voninahitra be no nomen'ny olona anay ary rehefa nandeha zay de novatsiny tsara. Rehefa tsapan'ny olona ny asan'ny fiangonana de zao manohana ny asan'ny fiangonana ny fiarahamonina. Ny matetika resahantsika eto manao hoe ny fiangonan'ny taonjato faha 8 de fiangonana ilain'ny fiarahamonina. Rehefa ilain'ny fiarahamonina ny fiangonana de zao ny fiarahamonina indray no miaro ny fiangonana. Ary zany afaka malala ny zavatra tsapantsika amin'ny tantara ity, novatsin'ny olona indray Paoly sy ny namany. Novatsin'ny olona indray izy, tsy nohony izy ny hafa indray no nampiasain'Andriamanitra. Amikarakara azy afaka malala zava-dehibe indray tsika be fanahinany amin'ny fiainantsika ny ataovy zay tokony ataonao fa ataon'Andriamanitra zay tokony ataony koa. Indray afaka malala ianararoatra ny fotoana ahafahanao mity ny hafa ianao, ahafahanao manompo an'Andriamanitra. Ary matoky fa Andriamanitra miaro anao amin'ny asany ratsy rehetra ary manome voninahitra anao. Ivavaka sika. Tompo amin'izao raha efa Andriamanitra mahagagy ianao. Andriamanitra azona ianteherana ao anatin'ny fahasahiranana, ao anatin'ny etraketraky ny ratsy. Andriamanitra afaka miaro anay amin'ny herisetra n'ilay ratsy. Tompo dia ataovy matoky anao zahay. Ataovy matsiaro fa olona ilainy ny fiarahamonina, olona ilainao Andriamanitra. Ataovy mahay mijery ireo mila vonjy. Ataovy fiasana eo am-pelatananao. Na de ao anatin'izay mety ho avy zanana tebiteby aza de ataovy feno fahasoavanao hizara sy hity ny hafa mandrakariva. De mivavaka izay Tompo amin'izao atenatenan'ny herinandro zao. Misaotra noho ny fitiavanao manokana. Misaotra noho ny fahavitan'ny fanadinan'ny mpianatra. Dingana voalohany de ianao Andriamanitra tsy afoy na saraka anay. Jereo ny tanindrazanay malalanay, vangio ny malagasy handray ny filazantsara, hiaina ny filazantsara, hitory ny filazantsara. Mivavaka izay Tompo. Vavaka manokana ho an'ny tanora. Ampahirezy izy ireo atsiary fa olona ilain'ny firenena,
ilain'ny fianakaviana ka ome fahendrena sy faharanita-tsaina tafio ny fahamasinana ao Andriamanitra jereo nytokatrano tsirairay tompo anapako amin'ny tokatrano tsirairay eny ny fiadananao sy ny fifalianao izay mihoatra noho ny fahalalana rehetra amin'ny anaranao Jesosy amen.